Tsy maintsy ampiasaina amin'ny endriny maro samihafa ny antsoina hoe bonne gouvernance na ilay antsoina amin'ny teny malagasy ihany koa hoe fanjakana tsara tantana. Io moa ny fanazavana nentin'ny minisitry ny angovo sy ny akoran'afo andao hoe notsika ny fanampanazavana izay hoety. Ny vidina gazoel alohan'ny jira 160 millions de dollars ka raha ohatra sika zany ka taraiky amin'ny fangalana fanapahan-kevitra na fanaovana asa anankiray isataona moa le 166 millions de dollars dia anatin'ny efa enitaona fotsiny 10 milliards de dollars faty antoka raha mitoetra misy anjirama amin'izao fotoana izao tsy maintsy manezaka tsika zany mampiasa ny bonne gouvernance amin'ny endriny rehetra. Eo zany ny efficacité économique fa eo koa ny fanajana izay ilay mangarahara sy ny ady amin'ny kolokolo zay fa tsy hoe rehefa manao bonne gouvernance amin'ny efficacité économique kokoa dia hoe hodinganina daholo ireny momba ny ady amin'ny kolokolo sy ny fangaraharaany reny fa anatin'ny mangarahara tsara izy nanaovana an'izay fa anatin'ny ihany koa ny atao hoe fahombiazana ny anaovantsika ny asa.